Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ny vaovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Fratra tompoko lasy tompoko vavy taonao vody amin'ny kultivika manasanaora anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao dia miantso ny solomavimboaka andrainy andraiky ny manoloana ny ady amin'ny Covid-19 ny filohan'ny anteny mera amin'ny pirenena. Ao anatin'ny fandiniana lalina ny fanapa-kevitra ho raisina momba ny vaksiny ihany koa ny fanjakana raha ny fanazavana azo Yves Richard. Mitaky fandraisana anjaran'ny solombavam-bahoaka ny fanitanana ny vahoaka manoloana ny ady amin'ny Covid-19 anatin'ny fidirana amin'ny dozany vaky sy ny fisian'ny variant avy any Afrika Atsimbo eto Madagasikara. Isan'ny votoatony lahatiny toy ny filohany anteny miram-pirenena nandritra ny famaranana ny fotoam-pivoriana tsara potona ho an'ny solombavam-bahoaka. Andao aloha atambatra ny hery manana diny lehibe amin'izany sika solombavam-bahoaka ka mitondrato ny fanitanana eto mba handray anjara mavitrika amin'izao ady izao entany ny vahoaka amin'ny fepetra sakana rehetra enjany ny fepetra piarina ny fampiasana arovava orona any amin'ny toerana alehantsika rehetra ny mantsy dia zany notsika nefa tsy ho tanteraka zany asantsika izany raha tsy homena ny fitaovana izay tokony hoentiny amin'izany ny solomavana. Nitondra ny fanehoan-kevitra mahakasika ny fanapa-kevitra nondraisiny fitondram-panjakana momba ny vaksiny ihany koa ny filohan'ny anteny miram-pirenena Androany namafisiny fa tsy mandray fanapa-kevitra tsy ampiheverana ny fanjakana hitadiavana ny tombotsoany maro. Fanehoan-kevitra izay namafisiny Praiministra lehibe ny governemanta ihany koa. Be dia be ny karazana vaksiny na Sputnik 5 zany na Sinovac zany na Moderna na Johnson & Johnson na Pfizer sy ny AstraZeneca zany hoe ny vaksiny izay tsy maintsy eritreretina raha hosamizany atsika dia ny hoe ahoana no ahafahantsika tena mahita izay vaksiny izay mety fanary bebe koa zava-misy ohatra zao voalazany finao republika fa misy ny variant sud-africaine amintsika mbola tsy misy eran-tany vaksiny izay fanefitra amin'ny io variant sud-africain io ka izay rehetrarehetra zay ny tadiavana fandiniana lalina mahakasika an'izay ary fampiasana amin'izao tompona andraikitra na scientifique na chercheur rehetrarehetra. Raha ny mahakasika ny volavolan-dalàna no hodiniana nandritra ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana. Hita taratra ny fisian'ny demokrasia nandritra ny fividianana ny solontenany anteny miram-pirenena eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana hoy ny fanazavana. Antenana hitondra fampandrosoana marina araka ny nandrasana azy ihany koa ny fandaninana fankatoavana ny volavolan-dalàna samihafa no faranana tamin'ny fandraisana amin'ny fitaovana avy amin'ny fanjakana Allemagne amin'ny fotoam-pivoriana tsara potona teny anivon'ny anteny miram-pirenena izay notronona tompona ndraiky mpanjakana ambony maro. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny volavolan-dalàna naroso ny fitondram-panjakana hodiniana ny filohan'ny anteny miram-dola nandritra ny famaranana ny fotoam-pivoriana tsara potona tamin'ny ity androany ity. Isan'izany ny fividianana izay solontenan'ny olona eny anivon'ny HCC. Yves Richard. Ny farana androany ihany koa ny fotoam-pivoriana tsara potona voalohany anteny miram-dola taorian'ny fampiantsoana nataon'ny governemanta azy ireo. Zava-dehibe avokoa ny volavolan-dalàna no hodiniana nandritra ny fotoam-pivoriana ka tao anatin'ny fikatsahana ny tombotsoa ambony firenena no nandraisana ny fanapa-kevitra rehetra hoy ny filohan'ny anteny miram-dola Androany. Ny solongonana no jerena amin'ny tombotsoam-pirenena no katsaina dia reto no nisongadina tamin'izany. Fifidianana no tanterahana ny tanterahany anteny miram-pirenena ny anteny mera roa
tota ireo sotena miisa roa mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba lalam-panombenana. Tao ihany koa ny fandiniana ny volavolan-dalàna maritra mamaritra ny famatsim-bola azo avy amin'ny ida kasika ny tetikasa prodigie. Fandiniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsim-bola hoentina amin'ny tetikasa produire. Ankoatra ny fanazavana ny hevitra lalina fonosy ny teny frantsay disiplinina izay nozarainy filohan'ny antenimiran-doolona manokana ho an'ny mpikambana mandrafitra ity anympanjakana ity. Nanamafy ny mazava-dehibe ny fanajany rehetra ny fitsipipifehezana sy ny fitsipipitondratena. Takina anatin'izao ady ombonana manoloana ny Covid-19 zao ihany koa ny filohan'ny antenimiran-doolona androany. Tontolon'ny fahasalamana dia fanapa-kevitra dimy no niraisina nandritra ny fokonan-doja ny tanterahana omaly teny Avoloha izay niarahan'ny Académie nationale de médecine de Madagascar sy ny fitondram-panjakana nifantoka tamin'ny fandiniana ireo karazana vaksiny misy sy ny vokatra ateraka izany ny fivorian'ny alarana efison. Tokony hiroso amin'ny fandalinana ara-tsiansa ny fanaovana vaksiny fanefitra ny Covid-19 ny firenena raha nisosokevitry ny mpikambana ao amin'ny Académie nandritra ny fiaonany tamin'ny filohan'ny Repoblika omaly teny Avoloha. Teboka dimy no fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny fikaonandoha. Voalohany amin'izany ny irosona amin'ny fijerena ny fampiasana ireo vaksiny mahatohitra ny variant misy eto Madagasikara. Tapaka fahasafidy ny vaksiny ary tsy tokony atao antery. Ny vahomiera siantifika miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fampianarana ambony ary ny fikarohana ara-tsiansa no andrafitra ny dingana tsy maintsy hatrehina ahafahana manantanteraka izany. Ny fampiasana ny vokatra malagasy CVO+ ao anatin'ny protocole de traitement amin'ny fitsaboana sy ny fisorohana ny Covid-19 dia mbola mitoetra ary mitohy hatrany. Ary farany, ny fitandreman'ny tsirairay avy no zava-dehibe ahafahana miaro ny tena, ny fianakaviana ary ny firenena manoloana ny fianaky ny valanaretina. Ilaina araka izany ny fanarahana ao an-tsakany sy andavan'ny fipetraram-pahasalamana sy ny ara-pidiovana rehetra. Tafekatra sivy ireo lavon'ny valanaretina coronavirus omaly ary 70 ny tranga avavao. No fito tamin'ireo maty ireo dia tao amin'ny faritra Boeny sy Antsinanana avokoa. Iona Saina. 7 no maty ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara ho an'ny andro ny omaly. Ny 4 tamin'ireo tao amin'ny faritra Boeny ary ny 3 tao Antsinanana. Teto amin'ny faritra Analamanga sy Analanjorofo kosa nahitana olona iray avy lavo ny valanaretina ity. Raha ny andro ny 12 martsa fotsiny nahatratra 70 ihany koa ny tranga vaovao amin'ireo 7 sy 900 notiliana. Ny 7 amin'ireo avy eto amin'ny faritra Analamanga, 20 tao amin'ny faritra Diana, 70 Boeny, 70 faritra Atsinanana, 40 tao amin'ny faritra Sava, 20 Analanjorofo, 4 Matsiatrambony, 4 tao Vakinakaratra, 3 avy tao amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy Menabe, 7 tao Morombe, 2 tao Itasy ary 1 tao Sofia. Hatramin'ny 13 martsa 2020 no mankaty araka izany, 30 sy 3 no isan'ny olona efa voan'ny Covid-19 teto Madagasikara, 27 sy 2 no efa sitrana. Ary 70 sy 300 no lavan'ny valanaretina manerana ny nosy. Ny mpiasan'ny fahasalamana miasa etsy amin'ny village Voara no nanomboana ny fizarana CVO+ araka ny toromarika ny filohan'ny Repoblika ny village Voara izay ahitana sapan-draharaha miisa 3 entina miady amin'ny Covid-19 Michel Arnardo. Mizara 3 mazava tsara ny sampan-draharaha hita eo anivon'ny village Voara Andotapenaka entina misoroka ny valanaretina Covid-19. Ity toerana ity izay mandray ireo marary ny Covid-19 mampiseho fahasemporana. Hita fa efa manomboka mipetrapetraka tsara ny zavatra rehetra ary telo lehibe eo zany ny zavatra atao. Voalohany zany dia mandray ny olona rehetra zany dia misy an'ilay toerana manokana momba an'izay dia manao ny aza zany hoe fizahana na le consultation dia rehefa avy eo mijery koa zany lay fanaovana fakana singa dia rehefa avy eo misy koa zany le toerana zay zarana fanafody. Io zany naraka an'izay zany dia misy toerana anankiray izay natokana andraisana ireo marary izay misy atao hoe ny fahasemporana ary efa vonona daholo zany ny fitaovana ao anatiny ao dia ao zany no atao natao hoe famelomanaina zany sy ny ady amin'izay fahasemporana. Ny toerana fahatelo izay tsikely indrindra zany dia le toeram-pitantanana izay ahafahan'ny olona zany mahazo ny taratasy izay mety ilainy na ahafahany koa zany
mahazo nireny valim-pipiliana maro samihafa ireny. Araka ny toromarika ny filohan'ny repoblika amin'ny fizarana ny CVO+, ho an'ireo misehatra voalohany amin'ny ady amin'ny COVID-19 izay, isan'izany mpiasan'ny fahasalamana, ireo mpiasan'ny fahasalamana eto amin'ny village voara no nanomboana izany. Androany zany dia atomboka atsika ilay izy amin'ireo atia ataoko hoe ambava ady ny ady amin'ny COVID-19 zany dia eto amin'ny village voara ary zantsika mihitsy zany faranzaikana ireo izay manoloana avy hatrany zany ny ity COVID-19 ity na coronavirus dia omentsika CVO+ araka reny toromarika reny ary tanterahantsika manomboka androany mandeha tsikelikely eo zany izy tsy alefa le izy dia alamina asiana fandaminana maro samihafa fa ireo tena miatrika zany aloha no aingana dia rehefa voatsika manome tsikelikely ny hafa rehetra anatin'ny hôpitaly mba fanatanjahana zany ny hery fiarovany ho an'ireny mpiasan'ny hôpitaly rehetra ireny. Itoy amin'ireo toeram-pitsaboana maro hafa ny fizarana izay CVO+ izay raha ny fanazavana. Manoloana ny fiakaran'ny tanin'ny olona voan'ny coronavirus ankehitriny mampatsiahy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa maimaim-poana avokoa ny fizahana fahasalamana sy ny fandraisana an-tanana mahakasika ny coronavirus eny amin'ny CSB rehetra manerana ny nosy fanampanazavana. Fa maimaim-poana avokoa ny fizaham-pahasalamana sy ny fanafody ampiasaina mahakasika ny fandraisana an-tanana ny coronavirus eny anivon'ny CSB rehetra manerana ny nosy. Noho izany dia manentana atsika rehetra mba samy anaraka ny lamina sy ny fepetra izay efa apetraky ny ministeran'ny fahasalamana eny anivon'ireny tombom-pahasalamana ireny fa ny fanarahana izany no antoka azahoantsika ny fitsaboana izay entina hiadiana amin'izao coronavirus izao. Manentana ihany koa mba tsy hotratra ny kolikoly isika na isika saramba-be-bahoaka izany na isika mpiasa rehetra ny anivon'ireny tombom-pahasalamana ireny ary entanina trany isika rehetra raha sendra misy ny tranga tahaka izany mba sa hiteny fa izay no fiarah-miasa ahafahantsika manatsara ny asa-pitsaboana manerana nosy eny amin'ireny CSB ireny. Tafiditra trany ao anatin'ny ady atao amin'ny fiparitany valanaretina COVID-19 raha ny fampitambavao eo anivon'ny Université Antananarivo tapaka taoriana ny fivoriana teny an-toerana fa miato mandritra ny fotoana voafetritra ny fampianarana manomboka ny 30 martsa izao hatramin'ny 12 aprily ho avy izao. Misy kosa ny service minimum. Lafa mavao hafa kosa indray dia nitokanana androany atao amin'ny EPP Zanakambony ao amin'ny commune Manandona district Antsirabe faharoa ny fototra rano fisotro madio sy trano fivoahana izay tetikasa avy amin'ny ONG Défi. Fanadina. Anio no tokanana tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny EPP Zanakambony atao anatin'ny commune Manandona district Antsirabe faharoa ny fototra izay natolotry ny ONG Défi izay efa 30 taona maheriny jirony. Tetikasa maro misehatra eo anivon'ny tontolon'ny fampianarana no efa natsangana ity fikambanana ity, indrindra eo amin'ny fanabeazana sy ny fampiofanana ireo mpampianatra amin'ny alalan'ny fiara-miasa miaraka amin'ny havana éducation. Ho an'ny teto amin'ny EPP Zanakambony dia nahazo fotodrafitrasa rano fisotro madio sy trano fivoahana ho antoko ny fahasalamana ireo mpianatra. Fanomezana avy amin'ny orinasa Kameka izay mpiara-miasa amin'ny ONG Défi. Tanjon'izao tetikasa izao ny hanatsarana trano ny kalitaon'ny tontolon'ny fampianarana. Anatin'izay tetikasa izay moa ny fanomezana ny pompe à manège misy ihany koa ny château d'eau izay rehefa mihodina ny pompe à manège dia miakatra any amin'ny château d'eau ny rano. Avy eo makany amin'ny toerana fanasana tanana ny rano dia rehefa avy eo amin'ny toerana fanasana tanana dia misy ihany koa ny atao hoe bassin de filtration izany hoe tsy verivery fotsiny rano fa mbola afaka ampiasaina anaovana zavatra fa ohatra hoe anondrana zaridaina, anondrana voninkazo. Sationana amin'ireo tetikasa efa nataon'ny ONG Défi izao fotodrafitrasa izao raha eo amin'ny sehatry ny rano fisotro madio ary efa misy ihany koa ireo tetikasa hafa ho an'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra any amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara. Manana projet hafa koa ny ONG Défi any amin'ny faritra hafa, any amin'ny faritra loatra Mangoro misy, faritra Moromani misy, any andrefandrefana any amin'ny district Mandoto any misy, izany hoe fametrahana solosaina izy io any ambanivohitra any
afany ambanivohitra ihany koa mianatra zavatra takany aty andrenivohitra. Natao mihitsy izy io ho an'ny sokajiny olona rehetrarehetra, na ho an'ny mianatra, na ho an'ny tsy nahita fianarana, na ho an'ny olona mahay mamaky teny, na olona tsy mahay mamaky teny. Be dia be ny raha-kevitra ao anatin'ilay solosaina, misy momba fambolena, fampianarana, ny fahasalamana, ny tontolo iainana, be dia be zany. Zava-dehibe ho an'ny commune Manandona hoy solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny district ny Antsirabe faharoa izao fotodrafitrasa izay natsangana eto izao. Zava-dehibe amin'ny Antsirabe faharoa zany ary amin'ny commune Manandona zany hoe nahazo fotodrafitrasa amin'ny rano fisotro madio izany izay manaraka ny fenitra tena avo lenta tokoa ary mahazo toeram-pivoahana faran'izay tsara ihany koa ny sekoly eto. Everinay fa tokony maromaro ny anao ohatran'izao mba feno tanteraka n'izany asa ny Antsirabe faharoa zany. Mpianatra miisa 270 eto amin'ny EPP Zanakambony no sitraka izao fotodrafitrasa izao. Tondra fisaorana araka izany ny taletsekoly. Tena misy tombontsoa manokana satria raha taloha ny mpianatra any tatantrano no misasy dia amin'izao fotoana izao nahazo rano madio zany zahay dia faly satria efa atao ampianarana tsy mijalijaly rano na amin'ny izay rehetra ampiasanay rano atao ampianarana. Efapolo hatrany amin'ny 9 isanjaton'ny mponina ihany no mahafantatra ny tena andraikitry ny solombavam-bahoaka tamin'ny commune 3 tao anatin'ny district 7 anatin'ny faritra Analamanga, Atsinanana ary Matsiaritra Ambony. Izay no vokatry ny fanadidina izay nataony tetikasa Aramaso izay nirahana tamin'ny Transparency International Gaëtan Andriatsilavo. Ambany ny fahafantaran'ny mponina ny solombavam-bahoaka ao aminy eto Antananarivo, ny 9 isanjaton'ny ireo nanontaniana ihany no mahafantatra ny anaran'ny solombavam-bahoakan'izy ireo. Manampy izany, tsy misy fiaonana amin'ny vahoaka ataony ireo solombavam-bahoaka ireo. Ny 9 isanjaton'ny mponina nanontaniana tao Fianaratsoa laza fa nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 no nahitany farany ny solombavam-bahoaka. Tsy misy afa-tsy 2 fa 2 isanjaton'ny mponina ihany no nakana hevitra manoloana ireo volavolan-dalàna ho fidina eny anivon'ny antenimiera. Tsy misy afa-tsy ny 7 fa 2 isanjatony namaly fa misy ny tamberina andraikitra ataon'ny solombavam-bahoaka. Ny 17 fa 5 isanjatony laza fa tsy mikatsaka afa-tsy ny tombotsoany manokana ny solombavam-bahoaka. Anton'izany, mbola maro ireo mahita fa lalana iray ahafana mangorokarena ny maha-olom-boafidy na ny maha-olom-boatendry anana andraikitra eto amin'ny firenena. Matoa ny olona zany matetika hoe za tsy miteny hoe ny olon-drehetra ireo nilatsaka ho fidiana rehetra ireo manao an'izay fa ny akamaroany kosa aloha dia matoa milatsaka ho fidiana amina andraikitra iray dia satria misy tanjona toko hoe mifandray amin'ny tombotsoa manokana ao ambadik'izay mba te hanakarena kokoa na hoe hanomboka carrière politika mihitsy zany mba izay hitombo ny fananana manokana. Fa mbola vitsy dia vitsy raha ny fahatsapana azy ny olona tena hoe mirotsaka amin'ny sehatra politika sy amin'ny hoe andraikitra fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena ka tena hoe ilay tombotsoan'ny daholobe no nibaiko azy. Ireo no antony maharatsy naoty omen'ny mponina ireo solombavam-bahoaka eto amintsika. Raha io fanadiadiana nataon'ny Transparency io hatrany, nasaina nanome naoty aotra hatramin'ny 5 ny olona ka solombavam-bahoaka 3 amin'ireo 17 no nahazo naoty ary tao Matsiaritra Ambony avokoa. 2,7 ho an'ny Lalangina, 2,7 ho an'ny Vohibato ary 2,7 ho an'ny Ambomasoa. Antananarivo fahatelo sy Antananarivo fahaefatra no nahazo ny naoty ambany indrindra. 4,7 ho an'ny boriboritany fahatelo ary 4,7 ho an'ny boriboritany fahaefatra. Tokony ho hatsaraina araka izany ny fomba fiasana ireo solombavam-bahoaka ary ajaina ireo tokony mena ny vahoaka. Nanasonia ireo solombavam-bahoaka ny sasany tamin'ireo 5 nanasonia an'ilay hoe tokony homena. Ilay tokony homena io dia entina hanatsarana ny atao hoe fomba fanao mba homendrika zany tsy ho modely ireo solombavam-bahoaka ireo. Dia tiana ihany koa ny anaovana antso amin'izy ireny mba hanatanterahany an'izay tokony homena izay. Antso ihany koa nefa ny tiana atao amin'ny fahefana mpanatanteraka ny mba hoe hanafainganana ny famahana ny olan'ny mponina eny anivon'ny sehatra maro samihafa izay tanterany solombavam-bahoaka zany rehefa misy ireny fivoriana ireny dia mitatitra ny solombavam-bahoaka hoe misy olana ohatr'izao aty aminay dia mba manao antso zany zahay mba hoe hanatanterahana farak'izay aingana reny amaliana ny fitakian'ireny mponina ireny zany. Miantso ny fiarahamonim-pirenena toa azy ihany koa ny Transparency International samy andray andraikitra ka anabe ny olom-pirenena hahifidy izay olona vonina hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra sy ny firenena. Tsy aivina
Commune misy 3 ao anatin'ny distrika 7 tao amin'ny faritra Analamanga, faritra Tsinanana sy ny faritra Matsiatrambony no nanaovana fanadiadiana. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika meloana dirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy ary. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 milliards TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. isan'andro lamina bika maranitra tsy mety aravesina mateza isan'andro miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika commune fitonjato eto Madagasikara no efa mametraka ny rafitra ifoton'ny fokanandoha miantoka ny fampandehanan-draharaha amin'ny sehatra rehetra ny fanomezana lanja ny fakakevitra eny anivon'ny RIF raha ny fanazavana azo Michel Ranarjao. Novelomina ny rifa na ny rafitra ifoton'ny fokanandoha ho fanamafisana ny fandraisany olom-pirenena sy ny mpisehatra andraikitra amin'ny fanomezana hevitra, tolokevitra, lahara-pahamehana ary fikarohana vahaolana amahany ireo olana miatraikany amin'ny kalitaony tolo-draharaha ny fotony sy ny olana eo amin'ny fifampitondrana. Raha ny antotanisa komina fitonjato eto Madagasikara amin'izao no efa nametraka izany, mbola ilaina ny tantsorika entina mampivelatra ny fampiasana izany. Ka amin'izay lafiny faharoa zay fomba fahamidina azy dia tena vao manomboka tsika zany zao ny mametraka ny ahoana ny tantsorika eny amin'ny commune izay tsy tantsorika hoentina tetika asa irery fa tokony hoentin'ny mpitondra isan-tsokajiny ny eo manomboka eo amin'ny distrika manomboka eo amin'ny maire be mazava ho azy ary miakatra rahatry amin'ny sampandraraha ny ministera misy koa ireo fikamahana olom-pirenena firaisamon'om-pirenena na ONG zany na association efa mivoyana izy io fa ny ezaka ataontsika zany zao dia amin'ny alalan'ny torolalana apetraka eto amin'ny firenena io mba irindra le fomba mametrahana azy ka nasehatra rano fisotro madio, nasehatra fananantany, nasehatra fandriampahalemana dia manana fomba fiasa fototra mitovy ilay rafitra foton'ny fokanandoha zany hoe miainga avy any amin'ilay fakakevitra eny amin'ny fokotany dia miakatra eo amin'ny commune dia volavolaina ho drafitra asa atao tolokevitra zany ho raisin'ny mpanantanteraka sy ny mpanolontsaina ary zay dia ankatoavin'ny distrika amin'ny alalan'ny fankataovana zany ny tetipolo. Arak'izany miainga amin'ny fakakevitra eny amin'ny fokotany entiny amin'ny commune ny fanatanterahana ny asa amin'ny toerana iray izay mamaly ny filan'ny mponina. Teboka maromaro no voka-tsoa azo amin'ny fametrahana ny RIF raha ny fanazavana. Tena mihodina arak'izay filazako azy ilay RIF dia mahazoto ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fampatrona ny commune metraika zany any amin'ny fandoava-ketra metraika zany any amin'ny fiarahana manantanteraka reny fotodrafitrasa reny. Ny faharoa dia misy sosikevitra be dia be izay manampy ny mpitondra
tsy olany andro anatanteraka tetikasa tsy mamaly ny filan'ny vahoaka na mipisitraka ny fotony sy antony manamora koa zany fiasan'ny mpitondra mba hahatonga azy ho ratsorona ho mamim-bahoaka mihitsy izay fametrahana n'le rafitra fotony fokoanandro. Farina tamin'ny fomba ofisialy androany tetikasa simisivatsy ny banky iraisam-pirenena vola amin'ireo komina 770 ny asany ny sitraka SLC avokoa ireo komina ireo komina 230 amin'ny 770 no nametraka tao anatin'ny tedi-bola ny tedi-bola ahafahan'ny SLC miasa komina 430 amin'ny 770 no manao lahara-pahamehana ny tedi-bola kominaly ary nanao lahara-pahamehana ihany koa ny fampiasam-bola ary farany komina 330 amin'ny 770 no saminy izao mametraka ho hitam-bahoaka ny tedi-bola sy ny tatitry ny fampiasam-bolany ho hitan'ny vahoaka iadidiny. Adihevitra mahakasika ny fiatrehan'ireo vehivavy francophone manoloana ny Covid-19 ny loha hevitra ny fampiresahana androany ho mariky ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny teny frantsay eto Madagasikara. Sabrina Rarson. Tsy nisy ny hetsika fampirantiana ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny frantsay raha ny teto Madagasikara. Loha hevitra noraisina tamin'ity taona ity izay miompana amin'ny fampiasana ny teny frantsay mba ahafahana manamora ny dingana amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Tamin'ny alalan'ny adihevitra an-databatra boribory no nanamariana ny fankalazana androany teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny teny Anosy. On peut aussi étendre cette résilience dans le domaine de la langue. Adihevitra iresahana ny toeran'ny teny frantsay amin'ny mahateny iraisam-pirenena azy. Zava-dehibe ihany koa ny iresahana ny toeran'ny teny frantsay amin'ny resaka diplomasia sy ny anjarandraikitra izay diplomasia izay amin'ny fifandraisana eto Madagasikara. Ny teny frantsay dia tokony ho anisan'ny patrimoine linguistique eto Madagasikara. Isian'ny fifankalozana ara-kultoraly sy fifankahazoana akaiky amin'ny firenena samihafa fa misy ny teny kambanana. Les uns des autres ne partageons la même langue. Ny 20 ny volana martsa teo raha tsy ahivana no andro iraisam-pirenena ankalazana ny teny frantsay. Antony tsy nanamariana ny hetsika tahaka anisa-taona ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy tokony hampifangaro ny asan'ny géomètre expert miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny asan'izy ireo. Tsy tokony hiteraka adihevitra maro ihany koa izany araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra tamin'ity androany ity ny géomètre expert privé izay mitaky ny hamerenana ny fandiniana ny lalàna amin'ny feny asany araka ny fanambarana omaly fanampanazavana. Raha tsika mahita ihany koa tokoa ny olana izay misy eo amin'ny von'ny mpandrefitany pahay tsy miakana sy ny mpandrefitany pahay izay miakana amin'ny fanjakana. Ny olana nefa araka ny raha ny tena marina dia tsy voadiadiny zareo tsara zany ilay fanapahana tao anivon'ny lalàna vaovao iny ka izay no nahatonga anazy zany tonga dia nanakina avy hatrany nefa ny tanjona amin'iny lalàna iny nefa dia voalohany aloha hoe aiza ireo atao hoe mpandrefitany pahay izay lalàna zany dia natao hampitambatra iray tsy hanavakavaka na hoe mpandrefitany pahay avy eo amin'ny fanjakana na mpandrefitany pahay avy eo amin'ny tsy miakina ka izay zany no olana tamin'izareo dia nitsy fiarahana midinika tamin'izareo. Ny vahaolana dia tsy maintsy apetraka eto anivony dia assemblée générale ordinaire ty moa zany ny fametrahana ny hitohizan'ny fiaraha-midinika indray. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny Novotel ny plateforme e-bilan ahafahan'ny olona manao fanambarana ny toe-bolana. Manamora ny fanaramaso sy ny firosona amin'ny digitalisation ny larana efson. Tratrany amin'ny 7.2 isanjato ny fanamby napetraky ny sampandrarany etra amin'ny fampiakarana ny fampidiram-bola ao amin'ny kitapo-bola mpanjakana. Isan'ny nanampy betsaka tamin'izany ny fametrahana ny digitalisation maro samihafa. Zany dia zava-dehibe tokoa ty e-bilan ty satria tsy afaka manao hosoka intsony ny orinasa sasatsasany zay mpanao an'izay. Orinasa sasatsasany moa fa ny orinasa rehetrarehetra eto Madagasikara zany dia efa manatanteraka ara-dalàna ny déclaration ary izay no mahatonga na androany milazantsika fa
tsy mitsahatra miakatra zany ny recette fiscale izay ampidirintsika satria voapetsaka tsara daholo nametsaka atsika ilay paiement, nametsaka atsika ilay déclaration dia zao koa i bilan dia hita fa amin'ireo plateforme anankiroa dia efa miakatra ny recette fiscale atsika. Misy fiatraikany lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fametrahana ny e-bilan raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra. Mazava tsara zany fa manamora ny contrôle satria base de données manafaingana ihany koa ny contrôle ary amin'izay fotoana izay koa ihany koa zany voalaza tao moa fa misy ny visa ataony expert comptable le izy dia ialana amin'ny resaka hoe contrôle fiscal systématique. Zany hoe zany ny entreprise à risque ihany no afaka anovana contrôle. Zany hoe zany ny antony zava-dehibe tokoa amin'ity zavatra napetsaka androany ity dia ny orinasa rehetrarehetra eto Madagasikara zany dia efa miatsara amin'ny resaka fangarahana, resaka transparence zany dia efa miaingatsika amin'izay lalana ny transparence zay zany ho amin'ny orinasa rehetrarehetra. Fanambarana toe-bola amin'ny alalan'ny internet ny e-bilan ka tsy hisy intsony ny atota taratasy apetraka ho an'ireo orinasa lehibe. Tanjonana apetraka amin'ny tetikasa ny ialana amin'ny fametrahana ny dossier papier. Isy ny fampiofanana ireo orinasa amin'ny fampiasana ny e-bilan izay sahan'ny sampandrarany hetra. Ho an'ireo orinasa madinika manao ny fandoava-ketra ka tsy mampiasa ny internet, isokatra ho azy ireo ny hetra foana raha ny fanazavana hatrany. Taorina ny fanokafana ireo antota taratasy sy orinasa sivy ny voatazana ho amin'ny famatsiana sy fanamboarana ny avoarapida izay mampitohy any-kianja Makisy Merci Atosika, orinasa folo kosa ho an'ny autoroute Antananarivo Toamasina. Miroso amin'ny fikarakarana teknika ny gouvernement, ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy miaraka amin'ireo manam-pahaizana eto an-toerana sy any ivelany. Ny 10 févroary lasa teo ratsahivona ny azosokatra ny appel à manifestation d'intérêt ho an'ireo tetikasa roa lehibe ireo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafiakatra roetsy sy ny lavany valanaretina Covid-19 any Meksika izay isan'ireo vomafy indrindra aorianan'ny États-Unis sy Brésil. Na mandeha aza ny fanaovana vaksiny ahina ho tonga ny 3e vague toy ny ao Brésil ankehitriny fanadina. Tahaka ireo fianakaviana amanarivony any Meksika, tsy afabela ihany koa ny any Pedro Dizula. Lavo ny Covid-19 ny raim-pianakaviana raiky amin'ny 10 taona ka mboty sy nanano tena tampoka ny ankohonany. 17 taona izay no niaraka, 17 taona na vitany mariazy, izy no fiainako. Mahatratra roetsy ankehitriny no laviny ity valanaretina ity any Meksika ary tsy mitsaha mitombo io taremarika io. Antony, tsy mbola tafiditra ao anatin'io isa io ireo maty any an-tokantrano ka tsy mampandre ny fitondram-panjakana. Nanamafy ny fanapa-kevitra manoloana izany ny filohan'ny antoerana fa anatanteraka fanaovam-vaksiny vaobe. Vaksiny sy ny roa ankehitriny no vinavinainy Meksika ho atao amin'ny vahoakany, ny Sinovac sy ny Sinopharm. Raha ny taremarika, 9 tapitrisa hatreto no vaksiny efa voaray ary nambola mandeha aza ny fanadihadiana amin'ireo vaksiny ireo mitandahatra ireo te anatanteraka izany. Raha ny vinan'ny fitondram-panjakana any antoerana, omena dose voalohany avokoa ireo zokiolona mihoatra ny 90 taona alohan'ny fiafarany volana Aprily. Tanjona ny anaovana vaksiny ireo sokajin'olona marefo rehetra isoroana ny 3e vague épidémique. Iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany angasany nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko.
Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.